fifaliana ho ahy ny mpitandrina Fanahy Ramboarison miarabanareo rehetra zay manaraka ary koa miaino ty fandarana ity azo antoka fanavotana amin'i Kristy. Koa na aiza na aiza misy anareo dia mifahasavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra dia ho tanteraka amintsika amin'ny fitiasany. Ary mba ho tanteraka indrindrandrindra ny antony nanomezan'Andriamanitra an' Jesosy araka ny teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra amin'ino azy fa hanana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ary matoky aho fa ny zavatra izay nambara dia nahaliana anareo tokoa ary mahatonga antsika handinika ka handinika tsara ny saotra masina na marina zany na tsy marina. Satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinihina ambara dia hivavaka atsika. Misaotra anao zay Andriamanitra fomba fatsoavanao dia tanteraka izao fotoana izao matoky sy manantena amin'ny famindramponao aho hanokatra ny sainy tsiray avy indrindrandrindra misy saina fahendrena fahalalana ty mpalombo sy mahasoa ity ary metraka tena mivavako ka tanteraka amin'ny fiasanao tena azonay fiaina mandrakizay ary mba tsy ho very ary azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no nandratako sa mivavaka zany misaotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Zatra ny dinitsika teto ny amin'ny hoe iza ny mandray ny fanahy masina. Ary fa maro ny zavatra nambara kanefa misy olona natao hoe vita batisa izy dia mandray ny fanahy masina, misy vita batisa tsy mandray ny fanahy masina ary misy tsy vita batisa nefa dia efa mandray ny fanahy masina ao amin'ny baibolony zany ahitatsika an'izany. Ho dinitsika aloha tamin'ny andro Pentekosta dia nisy olona maro nitoriana azo antoka fa nandray ny fanahy masina izy ireo. Zao ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia nanambaran'ny apôstôly Petera hoe mibebana reo arao koa sa matao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo rehetra mba hazo famelana elokareo ary nareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Eo amin'ny andiny ndraiky amby efapolo sy ny telo amby efapolo ka hatramin'ny telo amby efapolo misy teny toy izao asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny ndraiky amby efapolo ka hatramin'ny telo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe azay nandray tsara ny teniny dia natao batisa tokony ho 3,000 no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany ary izy ireo nahatra tamin'ny fampianarany apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakina ny mofo ary ny fivavahana. Da raiky tahotra ny olona rehetra teo ary fagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Reto olona 3,000 reto zany azo antoka rehefa nitoriana mbarana dia azo antoka tsy maintsy nandray ny fanahy masina satria tamin'ny andro Pentekosta io azo antoka fa tsy maintsy nandray ny fanahy masina ireo olon'ireo araka le tenin'ny apôstôly Petera araka ny teny hoe mibebana reo aroka sa matao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary andreo nandray ny fanomezana dia ny fanahy masina rehefa mahazo ny famelana ny elokareo. Arahantsika ihany ny tenin'Andriamanitra satria zay tonga zanak'Andriamanitra nitoriana mandray ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia ireto dia nisy olona nitoriana nefa dia tsy mba nandray ny fanahy masina. Vatritsika nge amin'ny anaran'i Jesosy Tompo asan'ny apôstôly toko fahavalo ary andininy efatra ka hatramin'ny fahavalo. Asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny efatra ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe azay ny ely dia nandeha mitory teny tontolo eny ary Filipo nidina tany amin'ny tanàna any Samaria ka nitory any Kristy tamin'ny olona tao ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra ny aino zay no lazain'ny Filipo raha nandre azy sy nahita ny fagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro zay nanana azy ary maro no marary ny parisisa sy ny mandringa no nosaniny dia nisy fifaliana lehibe to amin'izany tanàna izany. Etsika dia mahita fo zao hoe Filipo rehefa nitory dia narahana famantarana fagagana be nino
ary dia nisy fifaliana be tao am'izany tanàna izany. Zava-dehibe ny natao amin'ny filipo tany Samaria, de nisy fifaliana be tokoa trano. Ary raha vakitsika indray na apôstôly toko fahavalo, de ny andininy roa amby folo ka hatramin'ny telo amby folo sy ny telo amby folo misy teny toy izao minaran'i Jesosy. Ary rehefa nino any Filipo nitory ny teny soa mafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, de natao batisa avokoa nalàna vavy. Ary Simona koa mba nino ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka any Filipo, ary talanjona izy no rehefa raha nahita ny famantana sy ny asa lehibe zay natao. Ety mahagaga mihitsy zao, reo olona reo rehefa niaino de natao batisa avokoa satria nino natao batisa. Mitseritra tena mahagaga de zao raha vakitsika ny mindiny 4 folo ka hatramin'ny 7 folo de misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Asa apôstôly toko fahavalo, andiny 4 folo ka hatramin'ny 8 folo. Noho ny ren'ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka any Petera sy Jaona izy ankany aminy. Noho ny tafidina tany izy roa lahy, de nivavaka ho an'ny olona mba hamandraisany ny Fanahy Masina, dia tsy mbola nisy nilatsahany izy na de ray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Andiny 7 folo. Ary izy roa lahy nametra tanina taminy ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo. Magaga Filipo dekôna de nitory tany Samaria, ary narahana famantaritra fahagagana, zany hoe nanana Fanahy Masina zany Filipo. Fanahy Masina matoa narahana famantaritra fahagagana noho ny finoana ihany koa. Saingy zao na de vita batisa aza reo olon'ireo tsy mbola nandray ny Fanahy Masina. Ary zay natonga an'ireo tany Jerosalema raha nandray fa hoe nandray ny tenin'Andriamanitra koa ny tany Samaria, de naniraka ny Petera sy Jaona izy nakany. Ary zao mivolaza hoe tsy mbola nandray ny Fanahy Masina izy zao, eo amin'ny andininy 4 folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na de ray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany aza. Mahagaga satria nefa Petera nefa nitory apôstôly hoe bebanareo de aoka sa matao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, de nareo andray ny fanomeza de Fanahy Masina, nefa tsy nandray zareo, misy antony ao. Ary Petera voalaza eo amin'ny 7 folo, ary izy roa lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo. Nametrahana tanana zany, reo apôstôly zany nametra tanana taminy, zay vao nandray ny Fanahy Masina izy. Filipo raha naraka ny tantarantsika teo aloha, fa raha niresaka tamin'le tandapa izy de ny Fanahy Masina mihitsy no niresaka taminy. Ary azo antoko fa le tandapa zany raha nandeha dia nandray ny Fanahy Masina, araky ny voalaza eto amin'izao zay mbola hovakitsika rehefa avy eo. Fa reto olon-dreto zany dia nametraha tanana vao nandray ny Fanahy Masina. Ary toy izany keo amin'ny asa apôstôly toko 7 folo. Misy olona vita batisa. Asa apôstôly toko 7 folo andininy voalohany ka hatramin'ny 7 misy teny toy izao. Asa apôstôly toko 7 folo andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola tany Korinto Apôlosy, de nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, de nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny Fanahy Masina fony voanino ianareo, fa reo nanao taminy hoe tsy rena iakory fa efa nomena ny Fanahy Masina. Ary hoy Paoly, ho amin'inona ary no batisanareo? De hoy ireo, ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao batisa ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino le ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy de nilatsaka tamin'ny Fanahy Masina, ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho 12 lahy no isan'ny izy rehetra. Etsika de mahita olona tany Efesosy vita batisa ireo, saingy zao tsy mbola nandray ny Fanahy Masina. Eto misy teny toy izao, ary eo amin'ny andininy 5, ary raha nare izany izy de natao batisa ho amin'ny
natao batisy amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny Fanahy Masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Ny andininy fahadimy amin'ny baiboly teny malagasy katôlika dia milaza hoe raha naray izany izy ireo dia nangataka hatao batemy amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny tena marina nangataka izy zany. Ny dikan'io dia hoe nangataka izy ireo mba handray ny Fanahy Masina, atao batisa amin'ny Fanahy Masina. Zay no nahatonga ny hoe nametrahan'ny apôstôly Paoly tanana izy dia nandray ny Fanahy Masina. Tsy milaza mihitsy io akory hoe naveriny natao batisa indray zareo, tsia. Satria raha izany dia ohatrany tsy mety zany ny batisan'ny Jaona. Raha tsinge ny tenin'ny Jesosy raha mikasika ny amin'ny Jaona mpanao batisa, Matthieu 2:12. Matthieu 2:12. Dia raha mamaky ny andininy roa tsika ka hatramin'ny fenina dia Jaona mpanao batisa naniraka olana nakany amin'ny Jesosy ka nilaza hoe ianao ve le andrasana sa tsia. Dia hoy Jesosy eo amin'ny andininy fahaefatra sy ny 5 menaran'i Jesosy manao hoe a Jesosy namalika anao taminy hoe mandehana hianareo ka ambara ho amin'ny Jaona izao renareo sy hitanareo zao mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ary eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 12 misy teny toy izao, Matthieu 2:17 ka hatramin'ny 12, noho ny lasa ireny dia vao nilaza any Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe izaho ina no ivoanareo nakany anefitra, volotary rozonozon'ny rivotra va? Sa izaho ina no nivoanareo? Olona mitafy soa va? Endro ny mitafy soa dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izaho ina no nivoanareo? Mpaminany va? Eny, hoy izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilainy voasoratra hoe indro zao maniraka ny hirako hialoha anao, zay hamboatra ny lalanao ao alohanao. Lazako aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana zay lehibe no Jaona mpanao batisa, nefa mikely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Jesosy zany tena nambarany amin'ny Jaona mpanao batisa fa Andriamanitra mihitsy naniraka azy no zany azo antoka amin'ny batisany. Saingy zao le olona tany Efesosy natao batisa tamin'ny batisany Jaona aza batisa amin'ny fibebagny famelan-keloka, mbola tsy nandray ny Fanahy Masina satria nahoana tsy rena iakory ozy fa hoe mena ny Fanahy Masina araka nyvoalaza amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:20. Tsy malala mihitsy zany zareo hoe misy zany Fanahy Masina zany, ary zay zany natonga izao tsy nandray ny Fanahy Masina. Zay mivoalaza eo amin'ny andininy 2 ka nao tany hoe efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony voanino ianareo, fa reo nanao taminy hoe tsy rena iakory fifanomena ny Fanahy Masina. Tsy malaza zany Fanahy Masina zany izy. Ary Paoly nilaza hoe Jaona ngeo zanao batisa amin'ny fibebahano amin'ny famelan-keloka, ary laza fa ho avo le orina araka voalaza ao amin'ny Marka 2:1 dia misy fanambarana nataon'ny Jaona. Marka 2:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa Jesosy zany hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina. Reo zany tsy nandray ny Fanahy Masina mihitsy raha tsy efa nametrahan'ny Paoly tanana. Ny apôstôly ihany zany no afaka natanteraka. Nahoany Filipony tsy nametra tanana nefa ola fihain'ny fanahy, fa nefa zareo tany Samaria tsy mbola nandray ny Fanahy Masina dia tsy maintsy niandra nireo apôstôly nametra tanana. Apôstôly izay nofidin'i Jesosy zany izay vao mandray ny Fanahy Masina. Andinika ny amin'ny tantara n'ilay tandapa itoom-piana indray tsika ny Asa Apôstôly 9. Asa Apôstôly 9. Asa Apôstôly 9 ny andininy 9 ka hatramin'ny 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Asapôstôly toko valo ny andininy enina amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana miana atsimo hoagniny amin'ny lalina midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany. De nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy etiopianina tandapany kandasy mpanjaka vavany etiopianina sady mpitahiriny hareny reketra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. De nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kaletsiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. De hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Fanahy Masina tamin'ny voalohany anjely ny resaka tamin'ny Filipo rehefa avy nitory tany Samarizy, ary eto indray ny Fanahy Masina indray no miteny aminy araky ny teny eo hoe andeha manatona ary nisy anjelin'ny tompo milaza tamin'ny Filipo ka na hoe mandehana mitsangana. De hitatsika indray eo amin'ny andininy sivy amby roapolo de hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Toy atsika ny teny andininy telopolo ny midina ary Filipo niazakazaka nankeo aminy de nandray azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va zay vakinao fa hoy izy hataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra azy. Ary izy nangataka ny Filipo niakatra sy hipetraka eo aminy. Ary zao no teniny Soratra Masina no vakiny, nentina ho vonona tahaky ny ondry izy ary tsy ny lohabava tahaky ny zanak'ondry moa no natrehany mpanety azy. Ny fietrehetena no nanaovana azy resy lahatra ary iza no ahalaza ny aminy ny arabelona taminy fa ny ainy nitsorona tamin'ny tany. Isaia 3:17-9. Zay ny teniny vakiny lay tandapa. De vakitsika andiny efatra amby telopolo dimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lay tandapa namaly an'ny Filipo ka nanao hoe masinaky ianao, iza moa no nolazainy mpaminany amin'izany, ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo ny lohabava de nanomboka teo amin'izany Soratra Masina izany nitory any Jesosy taminy. Soratra Masina eto lazainy eto moa zany de Genesis ka hatramin'ny Malaki, satria tsy mbola voasoratra ny Matio mandrapatonga ny Apokalipsy tamin'izany fotoana izany. De nanontany mihitsy le tandapa hoe iza ary zany? De nanomboka tamin'ireo Soratra Masina novakiny le tandapa reo nanomboka nampianatra ary nanazava tamin'le tandapa Filipo ary nanambara aminy amin'i Jesosy. Vakitsika indray ny andininy eny amby telopolo ka hatramin'ny efapolo. Asapôstôly toko favalo ny andininy eny amby telopolo ka hatramin'ny valo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha nandeha teny an-dalina izy de tonga teo amin'izay nisy rano ary hoy ilay tandapa taminy, indro rano ka ina moa no misakanatsy atao batisa? Andiny fito amby telopolo remany. De hoy Filipo, raha mino amin'ny foninao reketra ianao dia azo atao ihany. Ary hoy ary izy namaly ka nanao hoe mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. De nasainy najanona ny kalesy ary izy roalahy dia Filipo sy lay tandapa nidina ao amin'ny rano de nataony batisa izy. Vitsara fa nidina ao amin'ny rano de nasoka satria ny batisa de asoka sitrika ao anaty salaminy nalevona satria maty niary vomo tamin'i Jesosy voaka avy ao anaty rano salaminy nitsangana tamin'ny maty. Andininy sivy amby telopolo sy efapolo. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy de nentiny fanahy ny tompo Filipo ka tsy hitany lay tandapa intsony fa nandeha tamin'ny naleny izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany azota de nitory ny filazantsara tany tamin'ny tanàna rehetra zay naleny ambara-pahatongany tany Kasary. Etsika de mahita fa le tandapa fa vita batisa de nentiny Fanahy Masina Filipo de tsy hitany intsony. Fa izy kosa magaga eto nandeha de faly.
raha malaty mandinika tsara ny tenyandriamanitra tsika ny amin'ny galatiana toko fahadimy galatiana toko fahadimy andininy roa ambiroapolo misy teny toy zao amin'ny anaran'i jesosy hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famaram-panahy, fanaovan-tsoa, famarinana. Eto misy hoe fifaliana. Le tandapy zany a de faly. Satria nahoana raha vao vita batisa izy de azo antoka fa nandray ny fanahy masina izy satria ny fanahy masina mihitsy nge ny teny tamin'ny Filipo hoe mandehany ianao amin'io kalesy io de azo antoka zany fa zao tsy maintsy nandray ny fanahy masina ilay tandapa satria niaino sy nino. Tena zava-dehibe tokoa zany fanambarana zany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ndray toko 10. Asan'ny apôstôly toko 10 dia mitantarany amin'ny Kornelio. Rehefa tonga tany amin'ny Kornelio i Petera tany Kasary zao mivolazy amin'ny 9:4 rehefa nitoriny rehefa nitory apôstôly Petera tamin'ireo Kornelio menakavy sy ireo miaramila namany 9:7 amin'ny asa apôstôly toko 10 ka hatramin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy hatramin'ny 7:7 azafady. Raha mbola nilaza ny teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina ary talanjona ny mino isan'ny voafory zay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo zay nandray fanahy masina tahaka antsika koa dia nasaina natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahiny ireo mba hitoetra eo amin'ny andro vitsivitsy. Jereo fa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa. Jereo tsara eto fa zao Kornelio menakavo zany raha vao nitoriny Petera tsy mbola vita batisa akory dia fa nandray fibebana avy amin'i Jesosy dia nandray ny fanahy masina. Tsy mbola vita batisa dia nandray ny fanahy masina satria nino zany izy ireo man tonga tamin'ny fibebana avy amin'i Jesosy araka ny asa apôstôly toko 10 andiny ndraiky amin'ny 30. Asa apôstôly toko 10 andiny ndraiky amin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy Jesosy nasandrotsy ny tanakavan'Andriamanitra ho tombo sy mpamonjy hanome fibebana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Jesosy zany no manao batisa amin'ny fibebana sy famelan-keloka mame fibebana sy manao batisa amin'ny batisa amin'ny fanahy masina. Ditantsika amin'izany zany fa zao zava-dehibe izy nasandrotsy ny tanakavan'Andriamanitra ho mpamonjy hanome fibebana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Mame fibebana dia mame famelan-keloka izy koa mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Zava-dehibe zany nitorina rehefa tena nitory araka ny tokony ho isy ny olona anankiray ka ny fanahy masina no mampiteny azy na tsy mbola vita batisa amin'ny fibebana azy ry olona dia mandray ny fanahy masina. Soroantsika Andriamanitra amin'ny fanambarana zany ary ankalazainy satria tsy misy afa-tsy zay ihany. Andriamanitra mihitsy no mahalala ny fon'ny olona sy ny sain'ny olona ka mamiazy ny fanahy masina. Ary ankalazay Andriamanitra raha fanambarana satria zava-dehibe tokoa. Ka Andriamanitra ny tompony fahefana izy no mahalala zay tokony ataony fa tsy tsika. Dia misy olona le ametrahan-tanana vao mandray fanahy masina ny apôstôly vao vitanany. Misy olona tsy mandray ndraiky hoe ametrahan-tanana. Filipo aza tsy nametrahan-tanana fa fantatry efa Filipo mihitsy raha olona tany Samaria kanefa tsy nametrahan-tanana taminy fa reo apôstôly Petera sy Jaona nametrahan-tanana taminy rehefa avy any Jerosalema nametrahan-tanana zay vao nandray ny fanahy masina indreo. Ary mahagaga le tandapa fanahy masina naniraka azy. Raha fanahy masina naniraka azy dia azo antoka nandray ny fanahy masina izy. Fanahy masina koa naniraka amin'ny Petera nakany Kasary tany amin'ny ny Kornelio dia mazava tsara fa raha vao nitory izy dia nilatsaka amin'ny fanahy masina dia kahaky reo hoe jentilisa koa ve mba mandray ny fanomezana satria ny fanahy masina dia fanomezana ho an'izay mino tonga zanak'Andriamanitra manaraka tsara ny ten'Andriamanitra. Dia mazava tsara fanazavana eto fa nandray ny fanahy masina koa Kornelio menakavy. Zay zany nisy hoe fanahy masina mihitsy naniraka ny apôstôly Petera fa raha tsy ny fanahy masina naniraka azy sy natsahndreo zay mihitsy ny voalaza ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha mbola nieritreritra ny amin'ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy indreo misy olona 3 lahy mitady anao
fa mitsangana kianao dia mamidina ary mandihana miaraka aminy fa aza misalasala fa zao naniraka azy ary petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe inty aho izay tadiavonareo ina moa no atonga anareo aty amiko. Zay zany mifanambarana eto dia mifana masina mihitsy no niteny tamin'ny petera satria petera nahita fahitana avy any an-danitra dia nisy lamba be nisy biby isan-karazany dia nisy feo avy any an-danitra niteny taminy hoe tsangana petera vonoika hano intely niteny an'izany taminy ka raha nieritrehetra ny dinihevitry ny fahitana izy a dia mifanamasina mihitsy niteny taminy hoe misy olo mitady anao liraka avy any amin'ny Cornelio zany ka mandehana miaraka aminy mitsangana fa zany naniraka azy. Tsy magaga raha nandray mifanamasina Cornelio menakavy raha vao nitory petera tsy mbola vita patitsy amin'ny fibebana akory. Soloantsika Andriamanitra amin'ny fanambarana zao satria Andriamanitra ny tompony fahefana sy ny hery ary malaza zay tokony ataony ka dia soloantsika Andriamanitra amin'ny fanambarana. Izay zany zay olona zay mandray ny fanamasina ka dia ivavaka tsika ary fatso Andriamanitra amintsika rehetra. Sotranao zay Andriamanitra ny famindramponao, sotra ny fahasoavana aminjenao anay ka natonga anao nanazava nanambara taminay amin'ireo hoe izy reo olona mandray ny fanamasina. Ianao ny tompony fahefana sy ny hery ka dia misotranao zahay amin'ny fanambana sy fanavana rehetra. Ho anao ny dera, ho anao ny sotra no voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, sotra Andriamanitra. Amen, alleluia. Filoma mandra-piona tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra ka dia ankalazaina Andriamanitra no fanazavana teny nambarany tamintsika araka voalaza atao amin'ny sotra masina ary mba voninahitra Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy ihany zany. Amen.